Ny teny moa roambilona fa hoe ny antony tsy resany amiko, ny antony tsy leva-deva amiko satria zaho ina moa zany tsy manana licence sady tsy manana travaux de recherche. Fa mila olona manana licence na manao travaux de recherche hony vao manao débat aminy fa manjary tsy mitovy ny niveau. De voalohany aloha de bila be zany satria afaka miresaka amin'izy an'izy ianao, afaka miady hevitra amin'izy an'izy ianao. Fa no manaraka an'izany ahoana moa nafatara fa tsy manana licence ahoana ny afatarany koa fa tsy hanao travaux de recherche. Fa zany hoe zany izy zany zany fomba fanaon'ny olona bado tsy mandalina akory, tsy manana élément akory eo am-pelantanany ahafahany manao conclusion. Fa de zavatra hitakitany amin'ny Facebook eny fotsiny zany hoe ohatsy manana licence le riny de tonga de zay. Fa raha mba nijery fotsiny izy tamin'ny invité de jour tao amin'ny inona moa zany Gasikara, de nentany Gasikara tao ny CV-ko. Ny CV-ko ray manontolo navoakany tao, de tafiditra anatin'izay le licence. Fa ny olona tsy mandinika zany de tonga de mandray atendrony fotsiny amin'ny rehetrarehetra. Salamu daholo nandany ray moa zany i Romile katolika raha nangatahako débat ina moa zany somary malahelo any am'le hoe tsy afaka miady hevitra mihitsy zany amin'ny ny kristianina sy ny olona mpivavaka. Nefa ady hevitra nge hevitra ny ampidina, tsisy ifampitsako resaka fahaizana, tsy étalage de connaissance na pédanterie ny antsoina hoe débat. Fa tsy azo lelily izy fa ny débat zany fanaparizan-kevitra, misy hevitra mety malina any aminy ohatra zany koa ty amiko aty, misy hevitra diso any aminy any mety diso koa aty, ka le ina moa zany le ady hevitra zay ilainy zao tontolo zao, zay mampandroso ny fiaina rehetrarehetra, ady hevitra, misy débat foana azany sanandro amin'ny télé. De zavatra tokony ho fantatry ny kristianina koa hoe sody ara mba nirahany Jesosy kosokoto hitestehany le mpivavaka, hitestehany le miseho mahay amin'ny fivavahana, satria ahoana moa de andeha sens unique foana. Zany hoe zany ny mpivavaka zany afaka mitory zay tiany tenenina, na marana diso zany de mitory. D'ailleurs be debe zavatra diso lazainy le ry sy ny be debe de tsy te hiresaka mihitsy, tsy te hieno zavatra te hin'olona hafa na fanitsina. Zay ny problème amin'ny mpivavaka gasy. Mpivavaka gasy de zay fermé be, tsy ina moa zany tsy misokatra mihitsy ny saina zany fa hoe ohatry zao iny zany, zao ny ao anatin'ny baiboly de iny foana ny fonsaina. De raha ohatra andinika baiboly ny kristianina de zareo samy zareo efa pino ihany no mandinika baiboly, ary tsy mijery boky hafa izy fa ny baiboly ihany jereny, tsy mijery ahoana ny ina moa zany fomba fijerin'ny tantara, ny historien, ahoana fomba fijerin'ny scientifique amin'ny zavatra nandalo lazan'ny baiboly. Tsy te lalan'izany fa iny koa de dio. Ka zay ina moa zany no fahabadona zavatra zay, fahabadona intégrisme religieux. De ny teny moa roambilona fa hoe ny antony tsy resany amiko, ny antony tsy leva-deva amiko satria zaho ina moa zany tsy manana licence sady tsy manana travaux de recherche. Fa mila olona manana licence na manao travaux de recherche hony vao manao débat aminy fa manjary tsy mitovy ny niveau. De voalohany aloha de bila be zany satria afaka miresaka amin'izy an'izy ianao, afaka miady hevitra amin'izy an'izy ianao. Fa no manaraka an'izany ahoana moa nafatara fa tsy manana licence ahoana ny afatarany koa fa tsy hanao travaux de recherche. Fa zany hoe zany izy zany zany fomba fanaon'ny olona bado tsy mandalina akory, tsy manana élément akory eo am-pelantanany ahafahany manao conclusion. Fa de zavatra hitakitany amin'ny Facebook eny fotsiny zany hoe ohatsy manana licence le riny de tonga de zay. Fa raha mba nijery fotsiny izy tamin'ny invité de jour tao amin'ny inona moa zany Gasikara, de nentany Gasikara tao ny CV-ko. Ny CV-ko ray manontolo navoakany tao,
tafiditra anatin'izay le licence fa ny olona tsy mandinika zany de tonga de mandray atendrony fotsiny amy rehetrarehetra de abadony zay foro magnaraka an'izay de niteny le rio hoe Jesosy angeo izy tsy niresaka amin'ny n'importe qui tsy nanao débat amin'ny n'importe qui fa Jesosy niresaka tamin'ireny ina moa zany mpanoradalàna tsy niresaka amin'ireny théologienne reny zay nanaovany ady hevitra nefa de diso be koa zany satria zao Jesosy raha ohatra ny ady hevitra amin'ny mpanoradalàna zany araka ny zany dikany zany de manoratra lalàna lalàna no hainy le mpanoradalàna lalàna fa tsy zavatra fantany na resaka théologie sy ndraitrarehetra satria le zany resaka théologie amin'olona mana diplôme amin'ny théologie sanao recherche amin'ny théologie de Davilery de ozy zany Jesosy aloha tsy niresaka tamin'olona tsy manam-pahaizana ka olona manam-pahaizana resahany Jesosy ka olona mpanoradalàna de aveo ny fariseo de ina moa zany tsy tiany kristianina ny fariseo satria ny fariseo zany rasin'ny kristianina ohatrany hoe manambony tena be hoe zareo zany manaraka atsakany tsy andavany ny zavatra voalazany baiboly de mieritreritra ny tena fa ambony be satria zareo no manaraka akaiky indrindra ka ren'le fariseo moa zany jiosy orthodoxe tena dogmatique hoe zao le lalàna mipetraka de tsy maintsy zay ny arahana de tamin'ny Jesosy invité tany am'le fariseo de zavatra fanontaniana mipetraka voalohany de nataniny Jesosy zareo tsapainy Jesosy hoe raha misy olona marary zany de ahoana nareo milaza fa tsy zavatra azo atao mihitsy amin'ny andro sabata nareo respecté ino moa zany dogmatique be nareo zany am'lizy ozy Jesosy de ina ny atao de tsy namaly moa zalahy fa en tout cas nitsabony Jesosy le olona marary amin'ny andro sabata de feo Jesosy nanazava hoe ina moa zany raha latsaka anaty lavaka ny ombonao de ny priorité aloha zany resaka aina rehetrarehetra no atao fa tsy hoe fa sabata de zay ka Jesosy tsy azon'ireo milina akory fa Jesosy ny antony resahany Jesosy am'ireo reny satria reny olona reny olona fermé be ary ina moa zany le zany tsy miresaka araka filazan'ny kristiana tsy miresaka amin'olona tsy mpino tsy miresaka amin'ny kristianina fa ina moa zany Jesosy neta tsy kristianina akory izy milaza aminao fa Jesosy kristianina zany kristianisme zany efa firy taona taoriana nahafatesan'i Jesosy zay vao misy antoko madinidinika ny ainga nanao an'le kristianisme tsy haiko na Paul nana eglizy tao amin'ny Cafarnaum amoron-dranon'ny Jordana de Jesosy ary tsy kristianina de ny fariseo tsy kristianina satria reny judaïste juif orthodoxe na Jesosy ary koa juif Jesosy juif ary membre ny ina moa zany secte des Esséniens misy profond zany satria zay zany miainga amin'ny tantara zay miainga amin'ny science sy ny découverte zay zao fa tsy miainga amin'ny baiboly de araky ny tantara de Jesosy anatin'ny ina moa zany secte ny Esséniens satria hita amin'ny profo amin'ny ina moa zany manuscrit de Qumran zany de boky nampidirin'olona anatina ren'le zara reny de nafen'olona anaty grotte teo akaikin'ny ina moa zany ranon'ny Jordana de hitan'ny olona izy tamin'ny 1970 de teo nahitana an'lizy zao le fiainan'le Essénien natonga le batisan'i Jesosy tamin'ny Jaona mpanao batisa dia fidirana zay no ina moa zany karazana fomba rite fidirana am'le secte Essénienne de le resaka le paka zany le miara misakafo de ina moa zany miaraka misorotrovay de iny le manao fomba iny fomba iny de fomba ny secte ny Essénien iny fomba iny ka Jesosy tsy kristianina mihitsy de aveo am'izay ny resaky le tao niresaka mikasika concile de Nicée de tena zéro manatody anao ro milina tsy zava-patanao mikasika ny concile de Nicée fa aza miteniteny fatany zay manko no mahatonga le mitsoka tsy mety resaka amiko satria fantany fa ho fesony izy za sous-estimena zao tsy zavatra fantako
tsy mampagnina raha sous-estimé là fa raha sous-estimé là na be dia be no na sous-estimé là asa miresaka koa tsy zava-patana mikasika ny doctrine ny kristianisme setraetra izy zany miresaka mahina raha miresaka amin'olona fotsy dia ito na mitsy zava-patana tsy ny zatra seko resako dia le resaka hoe ina moa zany le krismasy hoe 25 décembre ny 25 décembre dia fety païenne ny olona mpanompo sampo no feteny 25 décembre dia ny romane tamin'izany amin'izany ny romane mbola nivavaka tamin'ny mosandro nataonao sol invictus zany zany masoandro tsy resy zany favahan'ny romane ka tamin'io 25 décembre io na zareo nivavaka tamin'ny saturne tany aloha tany dia nanao ny fetiny saturnale tamin'ny fotoana io satria tamin'izany fotoana zany na amin'izao fotoana zao entre ny 21 décembre sy 25 décembre io no miseho ny solstice d'hiver ny solstice d'hiver zany dia ny fanombohan'ny andro fantatsika fa rehefa ririnina ny andro dia fohy ny andro fa lava ny alina zay ny ririnina zay dia manomboka eo 21 décembre eo na 25 décembre eo dia eo no manomboka lava amin'izay ny andro eo zany par rapport ny position ny mosandro amin'ny tany satria ny tany modina amin'ny tenany sady modina amin'ny mosandro ohatr'izao dia misy fotoana zany manomboka me lava ny andro manomboka eo dia nanomboka teo zany no nandresy ny fahazavana mosandro zany sol invictus teo izy nandresy ny aizina teo nandresy ny ténèbre dia zay ny anakarazan'ny olona amin'io hoe fetiny fahazavana voalohan'ny andro mazava zany melava dia nangalaran'ny kristianina lizy satria ny kristianina milaza fa jesosy fahazavana dia ampidirina amin'io zany naterahany jesosy zay ny sekresako tamin'iriny iny ino moa manitrikitrika fa jesosy teraka le 25 décembre dia na resaka paka zany arake dia mbola solstice d'été koa ny ampiasan'ny kristianina amin'izany astrologie daholo io rehetrarehetra ny ampiasan'ny jesosy kristianina amin'ny rehetrarehetra io dia forondra fotsiny ampidirina fotsiny teto jesosy maty dia nitsangana amin'ny andro fahatelo dia miresaka le rea concile de Nicée azonao jehana ny videonio fa 0 zany concile de Nicée zany dia empereur Constantin tamin'ny taona roambe folo sy telonjato sy arivo tsy telonjato roambe folo sy telonjato no namory ny ina moa zany théologianina rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany navorony dia hoe aleo manangana beboly ka i beboly ina moa zany vakiny isan'andro sy atao tsy enjery isan'andro io tsy fantatry zareo akory hoe iza moa nanoatra amin'ny beboly ary tamin'ny novina nanoratana amin'ny beboly metrehatra zany zareo fa latsaka avy any an-danitra ny beboly satria tenin'Andriamanitra iny dia tenin'Andriamanitra zany nomenan'ny Mosesy na i Abrahama dia iny le beboly olombelona nanoatra amin'ny beboly be dia be ny evanjely ny soratany olona tany aloha tany iry Marie Magdalena raha nanoratra iry Zaka rahalahan'i Jesosy nanoratra iry Jodasy nanoratra fa reny zany nafenina daholo reny lazana fa évangile apocryphe dikany crypte zany cryptomone zavatra anafenina dia zay evanjely metimety amin'ny fanjakana romanina ihany no nalaina hoe ahoana ny fandehan'le izy dia nalaina teo zany Matthieu, Marka, Luka sy John inona moa natonga ny Constantin inona moa zany mangataka nanoratana amin'ny beboly satria i Constantin dia resaka politika ny antony anaovany an'io ny empereur romane zany ny empire romane zany tamin'izany fotoana zany nanomboka efa marefo miady amin'ny rehetrarehetra miady atsy dia manomboka narefo ka hitandrila hoe ny fivavahana no mety ampitambatra ny olona ohatrany zavatra mitranga amin'izao fotoana zao fivavahana atao fitaovana foana fitaovana politika nanaovan'ny Constantin ny fivavahana kristianina dia fa Constantin koa dia tsy kristianina akory tsy mpino kristianina i Constantin zay nanoratra amin'ny beboly nangataka ny faharatana amin'ny beboly fa izy dia paganiste fivavahana amin'inona moa zany sacrifice rehetra zany paganisme zany i Constantin dia olona mpanompo sampy fa izy nangataka hoe soratiny beboly satria ilainy le beboly ahafahana manitatra ny ambanidainy amin'ny empire zany eo amin'izay izy nandainga hoe tamin'nisy bataille nataony empereur Constantin zany dia nahita hony izy nahita lacroix anjelanjelatra laka fahazavana izy nahita lacroix hony izy
de nisy teny amin'ny teny latina fa tsy sadentiko le izy ohatra hoe maninona izy iny hoe invictus convixt ohatrohatry zany le izy a misy phrase hoe eny no ny avy any an-danitra hoe tsy maintsy maresy ianao zay ny lazany Constantin hoe na eno ina moa zany nahita Lacroix ony izy a mazava be tamin'izy le ina moa zany niady io a de na eno feo hoe tsy maintsy mandresy ianao de zay natonga anazy nandresy de izy zany ohatra ny hoe latsahan'ny fanamasina nefa de laingany zany satria izy a olona paganista izy fa tsy kristianina tsy mino an Jesosy zany izy hoe Andriamanitra fa izy no anangana an'le baiboly sy le kristianisme mba ahafahany manitatra ny ambany-dainy satria fantatra fa lola be de be reny zany samy manao zay ataony any sady efa manomboka malefaka le fanjakana romanina de raha manangana fivavahana anankiray de atao amin'ny manodidina an'iny daholo rehetrarehetra de babo daholo rehetrarehetra de azy daholo rehetrarehetra ohatra ny ampiasany any Madagasikara zao ery any Rajoelina mandeha mivavaka gauche droite satria amizay mahazo killa ery Ravalomanana ifavahany fona fitaovana politika io tamin'ny nanombohany tamin'ny andron'ny Constantin tamin'io concile de Nicée io de inona moa zany i Constantin zany nangataka ho an're inona moa zany zay manana verset na manana fahalalana évêque no navorony tao hoe manaovy lesany anatin'ny herinandro hoe baiboly anankiray alaivo zay metimety amin'ny politika atsika de zay tsy mety de dorana daholo ny evanjely lazaina fa apocryphe evanjely zay apocryphe ohatra ny evanjely ny Marie Magdalene tsy mety amin'ny ralahy de dorana zay mitazona an'ireny evanjely an'olona de dorana miaraka amin'ny evanjely vonona ho faty de tazomina zay metimety Matthieu, Marc, Luc sy John reny zany lazaina fa hoe évangile canonique accepté ny katolika de zay ny atombohan'ny testamenta vaovao tamin'ny androny izy moa i empereur Constantin de aveo amizay ny empereur Théodose efa taty amin'ny valopolo sy telonjato taona valopolo sy telonjato no nametraka ino moa zany lalàna édit de Thessalonie nametraka lalàna édit de Thessalonique hoe tsy maintsy miditra katolika daholo ny olona rehetrarehetra satria tamin'ny andron'ny Constantin de ny kristianisme nanao atao religion d'état inona moa zany fivavahana ny fanjakana romanina de ny kristianisme de nametraka nisy édit de inona moa zany Thessalonique napetraky ny Théodose premier tany amin'ny valopolo sy telonjato nanery ny olona rehetrarehetra hiditra kristiana katolika zay no concile de Nicée ry Romile katolika aza mitenteny fatany ka atrehana aloha ngamba andresaka androany tsy haiko na tsapany kristiana na manana fahalalana amin'ny kristianisme na tsy fa zay aloha zany avoko androany fa zaka tadiaviko de tsara ry zareo ny fanakalo hevitra foana tsisy olona farany mahay eto ambony tany ary tsy ina moa zany tsy azo atao ny misozy ny sasany hoe tsy zatra fatalafa za tsy resaka amla tsy mety zany na Jesosy ara zany resaka tamin'ny fariseo Jesosy resaka tamin'ny mpanorandalàna nefa reo olonao tsy manana fahalalana amin'ny resaka théologie anatra avy amin'ny ina moa zany Jesosy zavatra zany ka za mieritreritra hoe ka tsy chanson-nareo kristianina aveo manana olona ohatrany koto mba ina moa zany mambosabosaka manisy ny tsy mety na miady hevitra mitady farazavana fa tadiavinareo zany de ohatrany tamin'ny androny ina zany i Abrahama ihany zany hoe ty le baiboly de igny de ny olona zany miteny hoe maninona ny baiboly zany no betsaka ina moa zany mpamaky indrindra na voatazona satria ny baiboly hatramin'izay fotoan'izay de terena ny olona anaiko hoe ten'Andriamanitra ny baiboly terena tapahana sy vonona ho faty raha tsy manaiky ny baiboly da plus n'izany tsy azo atao mihitsy miady hevitra mikasika ny baiboly hoe tsy normal izy soratalisany tsy azo atao zany de ny olona tiandafy aty efa tonga amin'ny fotoana hoe afaka adina hevitra sy fanalakalo hevitra misy conférence isan-karazany sy débat isan-karazany fa Madagasikara mbola mitovy tany amin'ny tany taona roa arivo lasa tsy mahazo resana indiscutable ny nino zany baiboly ka raha misy olo anankiray zare renge
amin'ny malagasy 27 millions no mba mangataka ady hevitra mikasika an'io. Fa Madagasikara zany de dictature ny fiangonana. Dictature ny fiangonana tsy maintsy zao, tsy maintsy zao, tsy manana lalana anao miady hevitra amin'io, tsy manana lalana anao ametra-panontaniana mikasika ny baiboly, tsy manana lalana. Satria mbola taraiky be ny gasy, tena mbola tanavo be. Sady ina manana saina tsisy fivoarana mihitsy. De zareo mba mangataka ady hevitra de mitsoka daholo de matahotra. Taimbava ngeny ataony namany Romilna katolika na ao zany, taimbava le zany. Hoe koto olona Jolamboto, koto olona beteny ratsy, mpanompa olona, koto tsy zava-patany, koto zao. Zany traitement ataony kristianina na jugement de valeur, attaque personnelle. Nefa inona moa fahotako? Ny fahotaka hoe angataka ady hevitra. Nangataka inginy, no fahotana be, fahotana mafaty mahazo anahy io. Nangataka hoe mba iresaka. Satria le olona borné be, le olona tsisy fivoarana mihitsy. Ka tsy kristianina raha vao tsisy fivoarana, tsy zany fivavahana. Raha vao miditra am'izay lalan'izay anao de zay no antsoina intégrisme religieux. Raha vao intégriste religieux anao de ratsy be satria ilanao ny namanao, ilanao ny havanao, ny mpiara-miasa aminao, ilanao raha vao tsy mitovy finoana aminao na tsy mitovy ino am'izany fomba fijery aminao. Zavatra tsy mety zany. Fa noan'olona bado zany ary tsy zany ny antsoina kristianina. Sura daholo indray.